ahoana marina mikasa ametraka tontolo hafa eto Madagasikara ny mpitondra. Tena tsy mbola nisy tranga mampiome hita tao anatiny 80 taona maherina azahoana ny fahaleovantena raha tsy tamin'izao fitondrana Rajoelina izao. Tsy mbola nisy fanjakana na mpitondra teto amin'ity firenena ity ka nanohitra toroteny ratsy ny fitondrana Rajoelina ity. Fitondrana tsy mahazaka tsikera ataon'ny mpanohitra, fitondrana tsy mahazaka sintonana lakolosy ao amin'ny tambajotra serasera, fitondrana tsy mahazaka toroteny ity fitondrana Rajoelina ity. Raha ireo teny notoriana teto amin'ny firenena ity angamba ankoatra ny toriana any amin'ny fiangonana dia efa rava ny fiangonana teto Madagasikara raha toa tahaka ny fihetsiky ny mpitondra ankehitriny avokoa no nataon'ireo mpino kristianina, anatra, fanotsina ary afatra no ao anatin'ny toroteny. Ary ny tena mahagaga dia ny mpitondra fanjakana no manangambovona vokatry ny toroteny. Tena mahamenatra. Averina ihany fa ny toroteny dia fanotsiana amin'ny alalan'ny afatr'Andriamanitra. Noho izany dia fanotsiana ny lalakizorana no atao fa tsy fananganana ady. Hoy indrindra mantsy ny fanazavana hoe tenin'Andriamanitra dia sakafom-panahy ka olona nona sy mangetaetana zany fahamarinana zany no tokony andeha ho any am-piangonana. Fa raha tady voninahitra tsy tokony any am-piangonana andeha hitadiavana voninahitra. Tsy fanomezam-boninahitra olona ny any am-piangonana fa fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra. Ny olona nona mangetaeta fahamarinana no mandeha makany amin'ny fiangonana dia Andriamanitra manome teny any pastera ho sakafon'ireo olona na rivo na alina na manetsy avy amin'ny vavan'ilay mpitondra ny tenin'Andriamanitra. Dia ny teny koa deputentsika mila hifanarahana hono ilay toroteny ary hanao fanadiadiana ry zareo solombavam-bahoaka eo. Raha hanao fanadiadiana ihany tsara zany fa ireto ny tokony hanaovanao fanadiadiana. Aiza ny volamenatsika? Ohatrindra ny vola voahodina amin'ny volam-panjakana. Misy mangalatra maso be dia be eto amin'ny firenena, ny tsy fandriam-pahalemana be dia be iainantsika eto. Ka raha manana zany fomba hoentina manao fanadiadiana zany Andriamatao solombavam-bahoaka, ekena ary atosika aporisihana ianao hanao fanadiadiana amin'izany rehetrarehetra zany. Fa ianao moa efa Jesosy mamonjika ka ireny ve ny tianareo hatao amin'ny fiangonana FJKM koa? Ny arantsika na eny tsara angamba fa tsy nitonona anarana na hoe mpitondra fanjakana ankehitriny tao anatin'ireo ohatra sy ny fanazavan-kevitra nataony ny mpitandrina nandritra ny toroteny iny. Olona tsy vonina anitsy ny lalany araka ny sitrapon'Andriamanitra ny olona manao fihetsika tahaka ny naseho ny mpitondra fanjakana ireny. Tsy vonina ny ankatony teny notoriana sy anatra nomena azy fa miziriziry fa hoe mety ny ataony. Raha raisitsika amin'ny maha-olombelona ny zava-misy ankehitriny, tsy misy tsy mikaikaika amin'ny fomba fitantanana ankehitriny. Sosialim-bahoaka, tsy fandriam-pahalemana, ny toe-karena mifototra amin'ny fandraharana. Kominina miataka kely ny renivohitra no misy ny kominina taratany volonondry. Tantsanaka maroy ny ponina ao aminy. Ny mahagaga dia mahatsaro mijaly ny tantsaha ary voariary ny kapoaka ny vary ao an-toerana izay midika fa efa mitovy amin'ny vidin'ny vary eto an-drenivohitra amin'izao. Mihinana tapa-kibo toy ny ponina eto an-drenivohitra ihany koa izy ireo amin'izao fotoana izao. Fambolena sy fiompiana no fiainan'izy ireo kanefa dia zany no zava-misy mitovy amin'ireo tsy mamboly ihany. Hoy indrindra mantsy ny fanazavana hoe zaho zao mamelona zanaka efatra amin'izao dia mampianatra zanaka anankiray farilahako sisa mianatra zany amin'izao fa sisa efa miasa manolona hitanao mafy ny fiainana dia fampiasaina any manolona any izy akana vola. Dia zanako tokana mianaka ato amin'ny Masiaratsy izy anampianariko aty fa mbola mahatsiaro tena mijaly zay zao. Tena mafy tena manahirana mihitsy na fikarakarana ilay tokantrano raha tia miakatra daholo ny vidim-piainana, indrindra eo an'ilay resaka vary sy ny fiainana andavanandro rehetra. Savony fotsiny zao dia efa miakatra tsasany be zao ny vidy savony. Ny resaka vary zao aty aminay efa misy an'izany arivo ny kapoaka. Eto Talata zany mihinana fa kely zany
mihinana fa kely tsy araky ny tokony ho izy tsondra taloha zao manrotsaka 3 kapoaka izay mianaka zao lasa fa mihena ray sy tapany ohatra izany satria lafo le vary dia na zay hoe resaka zezika soa koa ary dia efa misy an'izany enin'alina ny ray sarety zezika akoho tsy maintsy hoe ampianarina moa ny ankizy fa resaka fambolena efa izany dia tsy maintsy mianatra ny ankizy atao mihitsy izany izay anaran'ny ankizy na sahira anarany teny mame mafy an'ilay izy hitanareo le mpitondra filoham-pirenena anankiray vaovao zany manimba zavatra tena simba be le zavatra izy zany ohatra le mpandrava fa tsy mpanangana vidim-bary zao aeritreretinareo tsara fa vidim-bary angamba zao raha malala efa 5 000 latsaka kely fotsiny izao am'izao nefa ny hatramin'izay eo amin'ny 700 ny kapoaka vary raha ohatra hoe lafo indrindra zao efa 5 000 raha ohatra misy kely 5 000 roanjato isany tsy maha 5 000 kapoaka vary am'izao ny azao zanako efa tapitra lasa ny asa asany daholo ny zanako zao amin'ny tsy fisina sy ny tsopanana dia lasa ny asa asany daholo anako rokamana kely sisa ny eo ampelantanako am'izao mianatra RSCC ary fa nareo misakafo ara-dalàna ihany hoe zay tsy hoe misakafo ara-dalàna fa zay tena tsy ampy mihitsy zay satria eritreretinareo kitay noentina ety an-talata amidy dia iny nividianana vary androany nefa le vidina kitay 2 arivo ny vidiny tsy ampy anay telo mianaka andray andro zany mazava izany ny fiangonana na ny kristianina dia olona miaina eny anivo ny fiarahamonina ary vahoaka izay tantanin'ny fanjakana eto amin'ity Madagasikara ity no olona tonga miangona sy mivavaka ao amin'ny fiangonana ny ara-panahy sy ny fitezana no andraikitry ny fiangonana fa ny fampandrosoana aranofo dia andraikitry ny fanjakana mazava ary rarina raha toka manitsy ny mpitondra ny ray aman-dreny ara-panahy saingy toa tsy ho laitra ny balany fananarana mihitsy raha ireto mpitondra ireto toy ny hoe ray aman-dreny mananatra ny zanany ao an-trano dia io zanaka nanarina io avy eo mandray antsy mandraona ilay ray na reniny izay nananatra azy mba olona mendrika ve ny toy izany ve ny olona mendrika hitondra firenena lazain'izy ireo fa atao fitaovana politika ny fiangonana dia mipetraka ny fanontaniana hoe fa iza moa ireo nandoko oranza ilay GMG tao Antsirabe ireny ny matany kongo no nitifitra nataony mpitandro filaminana saingy mbola saika afo mangaindray aza no napoka ny sasany no ny antony ara-politika nampidirina tao iza ihany koa no nanimbazimba folana fiangonana teto ka nandray vozina kanjo ny mpitandrina teto no ny politika dia mipetraka izany ny fanontaniana hoe iza izany no tokony fona ireo izay nanimbazimba ray aman-dreny ve sa ireo ray aman-dreny nanitsy ny zanany na dia efa nampiseho fahalovana ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra dia tsy tahotra tsenatra ny sasany ny laza fa tokony ho fantatry ny fanjakana hono aloha manomboka izao ny toriteny izay toriana vao toriana any am-piangonana fa fanjakana inona re misy eto Madagasikara ity odidin'ny mpitondra hatramin'ny afatr'Andriamanitra tokony toriana ve izany no atao eto amin'ity firenena ity raha ny hita dia efa tontolo hafa no tiany mpitondra ho atsangana eto amin'ity firenena ity ka hatramin'ny tenin'Andriamanitra tiany ho fehezina izany no mila hijoroany rehetra malona izao zava-misy izao tsy rarany ny fananarana tsy rarany ny fahorim-bahoaka ho feheziny ny tenin'Andriamanitra izany no zava-misy eto ary raha tsy mitandrina ny rehetra dia ho sanatry ny fametrahana any Madagasikara ho eo ampelantanan'ilay nahary azadino fa efa napetraka teto izany hoe laïcité de l'État izany ka tsy nianiana tamin'ny baiboly ny filoham-pirenena ankehitriny tsy izany mihitsy anefa ny zavatra nisy teto hatramin'izay fa izay mpitondra lany teto dia nianiana tamin'ny baiboly avokoa tsy maintsy resahany izany satria tandrindomondoza ny firenena toy izao matsy no nambara ny mpitandrina naritra ny toriteny ny alahadiny raha tsy haivina raha-pirenena fiainam-pirenena firenena no ambara eto amin'ity salamo 7:30 ty zao ny voalaza amin'ny 15 ty fahamarinana sy rariny Andriamanitra enika ny famirampony Jehova ny tany ty taona 322 ty dia taona ny fifidianana ho antsika eto Madagasikara ary amin'izany taona ny fifidianana zany dia misy zavatra tokony ho lazainy ny fiangonana amin'ny mampitily ny firenena azy
ny tokony fantatsika rehetrarehetra dia ny hoe manasarotra ny olana politika ny fisin'ny alabato. Manasarotra ny olana politika ny fisin'ny alabato, ary manasarotra ny famahana olana ihany koa ny fisiny zany alabato zany. Sika indray ve no ampianarina fa lafo be ne zany sandan'ny alabato zany, lafo be zany. Ray tsy maro toerana zay mitondra eo politika zay, fa ny ataony dia ny manao an'ilay atao hoe clientélisme sy ny intimidation. Zay no ataony zay rehetra tafakatra noho ny alabato, tsy maro toerana izy. Ny faharoa, lafo be koa ny sandan'ny alabato amin'ny toe-karena satria tsy misy fampandrosoana mety andeha eo. Ary misy firenena anankiray zay fantatsika rehetrarehetra fa fahadimy avy any amin'ny gisitra izy amin'ny laharana. Mazava izany, anatra ho an'ny hoavy izany, na ilay firenena raha tsy nitononony fa matoa mahatsiaro voakitika sy voadora tany am-parahatoka ny sasany, dia tena misy nanao io teny nataony mpitandrina io. Midika izany fa zava-marina no nambarany mpitandrina, dia mody milaza tao amin'ny fanameloana fa hoe loza ho an'izay ny aviany fanafitohinana. Natao fitaovana anamarinan-tena ny tenin'Andriamanitra, fa tsy fanotsiana lalana no natao na fisaorana ny mpananatra. Izay izany no tena ampizarana fiangonana. Ilaina nanatra ve sa ireo izay mini manaparitaka zavatra hafa tahaka itony ka anakorontana ny sain'ny mpino izay nahainy voaka sy nipetraka tsara ary nitehaka nandritra iny toroteny iny? Ny azo ambara dia izao: efa zavatra hafa mihitsy no miseho eto amin'ity firenena ity ankehitriny. Akaiky ny fifidianana, mila mitandrina, mila mailo, mila mahay misafidy, ary mila miaro ny safidy ny isika. Fa misy mikasa hametraka tontolo hafa eto amin'ity Madagasikara ity. Tsy mbola nisy mpitondra teto ka nanangam-bovony raha nandre toroteny. Raha tsy izao fitondrana rajoelona izao, fa ahoana mariny? Ahoana mariny?